Tomboko lahy sy tomboko vavy fanozy eto indray atsika amin'izao matinaly ny robia fahatelo ambin'ny folo ny volana martsa taona 2024 sy 2024 izao tonga soa ato amin'ny fotoana ny vaovao eto amin'ny fahitalavitry MBS asainam-panajana anaraka izany hatramin'ny farany. Vaovao mahakasiky ny resaka politika sy ny fifidianana no andesintsika manomboka an'izany miisa 527 ny antotanisa izay voaray teny anivon'ireo distrika 720 am'zato manerana ny Madagasikara araka ny tatitra natao ny CENI ka ny maro anisa amin'izy ireo dia avy amin'ny kandidat tsy miankina avokoa. Ankoatr'izay moa dia nisy ny 300 mahery avy amin'ny natolotry ny antoko maro samihafa. Amin'ny 520 ny volana martsa ho avy izao no amoahany OVEC ny listy ireo solombavambahoaka afaka irotsaka ho kandidat ary amin'ny 720 ny volana martsa kosa no amoahany CENI ny liste officielle ny zany kandidat ho solombavambahoaka amin'ny fifidianana atao amin'ny 17 ny volana May ho avy izao izany. Hoaratsika ny fanampanazavana andesiny Edena Elia eo amin'ny sariny Mathieu Prince. Samy ahitana kandidat solombavambahoaka avokoa ireo distrika 720 manerana ny Madagasikara araka ny tatitra taoriny ny fanaterana ireo antota taratasy firotsako fidiny teny anivony OVEC. Misa 527 ny antota taratasy voaray, ny 516 amin'ireo no kandidat mahaleo tena ary ny 730 kosa kandidat natolotry ny antoko politika. Manana kandidat 770 amin'ireo ny antoko tim raha toka natolotry ny antoko hafa ny ambiny araka ny tatitra voaray avy eo anivony CENI. Ny distrika ny Mahajanga voalohany no nahitana kandidat betsaka indrindra izay nahatratra 40. Manaraka azy eo ny distrika Anarivony Mamo izay nahatratra 40 ary manodidina ny 3 eo kosa ny kandidat vitsy indrindra hita any amin'ny distrika sasany. Ahitana mpikambana ao amin'ny gouvernement tamin'izao fotoana ireo kandidat ireo toy ny ministry ny mponina Amperinasa sy ny ministry ny fanabeazam-pirenena, ny sénateur, ny solombavambahoaka teo aloha, ny kandidat ho filoham-pirenena farany teo. Any amin'ny distrika ny Toamasina voalohany no ahitana ireo olona manana andraikitra ambony sy efa nitana andraikitra ambony eto amin'ny firenena ireo. Tsy voatery io kandidat ho solombavambahoaka avokoa anefa ireo 527 nanatitra ny antota taratasy ireo fa mbola hodiniany eo anivony OVEC tsirairay ireo izay nahafeny ny fepetra mifanaraka amin'ny lalàna. Manomboka izao zany dia hiasa ny OVEC ary dia andinika amin'ny endry sy amin'ny votoatiny ireo antota taratasy pilatsahako fidin'ireo. Koa ireo izay tsy mifanaraka amin'ny lalàna na tsy feny dia lavina ka omena ny antsoina hoe attestation de refus. Ireo izay mifanaraka amin'ny lalàna kosa na amin'ny alalan'ny endry na amin'ny votoatiny dia hoekena ary dia omena ny antsoina hoe attestation d'enregistrement. Ny 10 martsa izao no amoahany OVEC ny listr'ireo kandidat nahafeny ny fepetra tamin'ny alalan'ireo antota taratasy ireo. Manana 27 ora ametrahana fitoriana kosa ireo kandidat voalaza fa tsy nahafeny ny fepetra taorian'ny fandinian'ny OVEC ny antota taratasiny. Raha ohatra ka lavin'ny OVEC ny antota taratasy pilatsahako fidina dia manana 27 ora ny kandidat ametrahana fitoriana aloha eto anivony CENI Foibe ary dia 420 ora aorian'ny andrasanay an'izay fitoriana zay tsy fankasitrahany ny fandavan'ny OVEC ny filatsahako fidiny dia tsy maintsy mamaly maneho ny fanapahan-keviny CENI amin'ilay fangatahana. Raha mbola tsy mahafapo azy izay valitenin'ny CENI Foibe zay dia mbola manana 27 ora izy ametrahana fitoriana sy fitarainana any amin'ny fitsarana avo momba lalam-pandrena ary dia 420 ora aorian'izay koa dia tsy maintsy mamaly ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana izay didy tsy azo ivalozana tsy maintsy ho tanterahan'ny CENI raha ohatra ka ho raisina ihany ilay filatsahako fidina na tsy ho raisina. Amin'ny 7 martsa izao no amoahany CENI ny listra ofisialy n'ireo tena kandidat ho fidina ho solombavambahoaka raha tokany 12 martsa ny fisariana ny laharan'ny bileta tokana ampiasain'izy ireo mandritra ny fampelezan-kevitra sy ny andro ny fifidianana.
Eo amin'izay vaovao ny fifidianana izay atrany tsy maintsy manendry ny mpitantam-bolany ny kandida izay agnano ny fampelezan-kevitra raha toa vao mivoaka ny listra ofisialy n'ireo kandida izay avoaka ny CENI. Fa ankoatra izay dia ny fanomanana ny zavatra rehetra atao mandritra ny fampelezan-kevitra no atao ny kandida mandritra ny pré-campagne. Fanampanazavana. Rasana ihany koa amin'ireo kandida ny kena ilatsa zay voakasiky ny lalàna momba izany fametraha-pialana zay tokony hametra-pialana sy ny fametrahana na intsony hoe fahazoan-dalana tsy hiasa manokana ho an'izay voakasiky izay. Eo moa zany dia tsara ny manamarika fa ny mpiasa-panjakana rehetra izay tsy mitazona andraikitra ambony na sivily na miaramila, ny mpandraharaha rehetra eny anivon'ny vondrom-bahoaka-paritra itsinjara-pahefana zay tsy mitazona andraikitra ambony dia raha vao mivoaka ny lista ofisialy ny kandida ekena ilatsaka mandra-pahatonga ny latsabato amin'ny fahafito amby roapolo ny volana May dia mipetraka amin'ilay antsoina hoe fahazoan-dalana tsy hiasa manokana. Azo atao tsara amin'izany fiomanana amin'ny fampelezan-kevitra zany pré-campagne ny manao ny fanambarana ampahabe maso ny firotsahako fidiny déclaration publique de candidature. Afaka mamory olona izy amin'izany, afaka mandeha makany amin'ny ainao manjery, afaka manao zay azony atao rehefa zay ny tafiditra fanambarana ampahabe maso fa zary olona dia ilatsaka fidina osolo-bavahoaka. Ny zavatra faharoa dia ny fanazavana sahady zay mety hoeritreretiny fa ho andraiky ho asany ho fandaharan'asany fandaharam-potoanany amin'izany fampelezan-kevitra zany. Ary ny fahatelo farany efa azo atao sahady ao anatin'izany fiomanana amin'ny fampelezan-kevitra zany ny tety faritra, ny tety fokotany, ny tety commune manangana sahady ny antoko na ny fikambanana na ny comité de soutien zay anoana azy sy anao ny fampelezan-keviny rehefa tonga tokoa ny fampelezan-kevitra. Fa raha toa ka efa nandesina taminao tato anatin'ny fampalalam-baovao teto amin'ny MBS ny momba ny fametrahana ny antota taratasy filatsahako fidina ho an'ireo kandida natolotry ny TIM avy amin'ny distrika 10 dia andesina aminao ihany koa androany ny tatitra izay ho an'ny teny amin'ny boriboritany fahatelo izay tsy diso anjara tamin'ny izany. Tafapetraka ny talata misandratrandro teo ny taratasy firotsahako fidiana ny kandida ho député ao amin'ny boriboritany fahatelo izay narotsaky ny antoko Tiako Madagasikara tary ny loha listra feno Ralambomanana sy ny laharana faharoa Bodo Arsoa Razafindrazaka fantatriny maro amin'ny mahapihira azy dia ibodo ary ny mpisolotena roa Rabenjason Minso Andriambelo sy Richard Ravelomanantsoa tao amin'ny oveka boriboritany fahatelo tao Tsaralalàna. Nanotrona azy ireo tamin'izany ny mpikambana amin'ny distim sy ny fokotim amin'ny ity boriboritany ity izay naneo hatrany ny firaisan-kina sy ny fahavononana hanoana ka ny tanjona dia ho toerana roa no azo ny antoko tim ka 25 ao amin'ny boriboritany fahatelo. Ny arivan'io ihany dia nisy ny fiaonana teo amin'ny kandida député tarian'ny feno Ralambomanana sy ireo mpiray listra taminy ary ireo biraon'ny distim tarian'ny filohany Pascal Andriambelomanana ary ny fokotima manerana ny fokotany 470 manerana ny boriboritany fahatelo tao amin'ny foibe toerany antoko teny Belera Ampandrana. Ny fandaharam-potoana tamin'izany moa dia ny fampahafantarana ireo mpikatroka an'ireo kandida député hitondra ny fanevany ka tapaka nandritra izany fa ampitoviana ny tadin-dokanga avela ny disadisa madinidinika satria tokana ny tanjona dia ny bata ny fandresena amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka amin'ny fahafito amby roapolo ny volana May ho avy izao. Lafim-baovao hafa kosa indray notolorana boky vaovao kosa ny tranom-boky ao amin'ny fonja eny Antanimora. Ny taona 2024 moa no natsangana sy naorina izany fotodrafitrasa izany ary ho fanatsarana ireo fitaovana ao anatiny no anisan'ny tanjona tamin'izao fanolorana boky izao.
entsekilany kosa dia fantatra fa miabetsaka ny zaza no tonga eny amin'ity fonja ity ary ankoatra izay dia efajato ny vehivavy izay mamita ny saziny ao anatin'ny fonjany Antanimora izay. Vaovao tanteriny Germain Nomenjanahary eo amin'ny sariny Erzora Joanarivony. Lamba mafana, savony, siramamy, biskuitra, vary, ary boky. Ireo no natolotra ny mpanakanto malagasy Bodoarso Razafindrazaka na ibodo ho an'ny fonjany vehivavy eny amin'ny fonjana Antanimora androany. Raha ny fantatra dia ny taona 2024 no nanorina trano famakiam-boky teny amin'ity fonja ity ny tenany sy ny mpikambana izay miaraka aminy ka tanjona ny anavoazana ny boky ao amin'ny trano famakiam-boky io mba anaraka ny fivoaran'ny boky amin'izao fotoana izao. Ankoatra izay dia tanjona ihany koa ny anabeazana ireo voafonja mba ho fanomanana azy ireo raha toa ka hiverina indray eny anivon'ny fiarahamonina izay misy azy. Tsapa hoy ny fanazavany fa miabetsaka ireo zaza no mipetraka eny amin'ity fonja ity amin'izao fotoana izao. Ny tena zava-dehibe ny olona voafonja ohatr'izao dia mitarika vesatra ho an'ny fiarahamonina ary vato manohina ny fandrosoana fampandrosoana ihany koa rehefa tonga ny fotoana izay ivoan'izy ireo ka ny fanomanana azy hiverina ao anatin'ny fiarahamonina no nitondrana boky satria ny boky hoentina zany dia tsy boky hoe mampilalao fotsiny na mampiala voly saina fa misy zany fa misy boky ohatra hoe fa zaitra satria misy an'izany fianarana manjaitra fianarana mira manao restauration misy zavatra ohatr'izany zany ampianarana ny voafonja aty mba ahafahany miverina anaty fiarahamonina amin'ny lalana mahitsy amin'izay satria fanitsina zany no tanjona aty amin'ny fonja. Ny zavatra tsapako ihany koa dia miebetsaka ny zaza izay aty anatin'ny fonja izay tsy toerana tsy tokony ho azy. Miisa 20 ny zaza ao amin'ny fonja raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitra ary zaza teraka tao na ihany koa tsy misy ny avany voafonja andrainy zaza ka mahatonga ireo zaza ireo hipetraka amin'ny reniny izay mamita ny saziny. Miisa 700 kosa ireo vehivavy mamita ny saziny eo amin'ity fonjana Antanimora ity amin'izao fotoana izao. Isaorana ny tompon'andraikitra ny fonja hoy Ramatoa Bodoarso Razafindrazaka tamin'ny nahafahana nanome ireto fanomezana ireto. Zava-dehibe ny zavatra tahaka izao hoy ny tompon'andraikitry ny fonja satria isan'ny olana ho an'ireo voafonja ny fiahina tahaka itony koa dia fisaorana no atolotra ho an'ny mpanome. Etsy andanina dia nanamafy kosa ny mpanolotra fa adidiny rehetra ny tahaka izao ary tanjona ny tohizany koa dia manentana ny rehetra izay malalatanana ihany koa ny tenany mba hitsino sy hijery ny mpiray tanindrazana aminy. Izay ihany koa ny dirantsika amin'ny trangam-piarahamonina nidoboka amponja vonjimaika eny Antanimora ireo olo 5 izay voaroa tamin'ny resaka alajaza eto Andrenivohitra araka ny loharanom-baovao voaray tamin'ity androny any ity no ny velam-pandrika nataon'ny zandarmoa no natanteraka nahatratehaka n'ireo olo 5 izay voaroa ireo raha toa ka tamin'ny nanomboka ny volana Martsa teo nefa nandeha ny fikarohana dia ny farakambinifolo ny volana Martsa kosa vao anisy vokany izany. Fanampanazavana ndesiny Noro Fitiavana eo amin'ny sariny Erzora Joanarivony. Zazalahy kely vao efa taona monja no saika namidy folo tapitrisa ariary ka ireo mpivarotra sy mpisera ao anatin'ny tambazotra na mpangalajaza ihany moa no nikasany hivarotra io zaza io. Midika izany fa tena mbola tsy fongana ary mbola manjaka tanteraka eto amintsika ity raharaha ity. Etsy andaniny tena misy io tambazotra io ka tsikaritra ny teo anio ny fiarahamonina. Nisy ny velam-pandriky ny zandary avy amin'ny sampana fikarohana eloka behivavy. Tratra tamin'izany ny dimianada voapanga fa akalaza amin'ny resaka alajaza tamin'ny alalan'ny fomba maro moa no nanaovany zandary ny velam-pandrika mody nipetraka teo amin'ny toerany mpividy izy ireo avy eo nangataka fiaonana tamin'ny mpivarotra. Ny valo Martsa teo no ny fampitaona teny Andotapenaka ny andaniny sy ny ankilany. Fantatra fa olona misaroa no nitondra ilay zazalahy kely efa taona amidy. Nanao ny asany amampitandra amin'ny filaminana azy moa ny zandary. No samboriny teo ny eo ireo olona misaroa izay lehilahy iray raha toka vehivavy kosa ny iray mba hoentina natao famitorana. Etsy ankilany tamin'ny alalandreo olona misaroa ireo indray avy eo no nahatratrarana ireo olona 3 ambony mpiray petsapetsa tamin'ireo olon-dratsy. Taorian'izay moa avy hatrany nahiditra ponja vonjimaika eny amin'ny fonjana Antanimora rehefa avy natao famitorana izy 5 ireo.
Ankoatra izay tsy voazao no nisy ny alajaza fa efa hatramin'izay teto Madagasikara. Tao anatin'ireo volana kosa tsikaritra fa misy ny zazavery etsy indrindra eto andrenivohitra. Fendy tokony ho mailo sy anaramaso ny zanany hatrany ny ray aman-dreny isorohana ny loza, tsy ny ray aman-dreny ihany moa fa ny sekoly ihany koa. Lafiny tsy fandriam-pahalemana kosa dia fantatra fa nahiditra amponja vonjimaika ilay polisy izay tratra nagnano fanafiana teny Andorany fotsiny matinalina ny faefatra ny volana Martsa lasa teo. Ankoatra ity polisy avy amin'ny UZT moa dia olo telo ihany koa no niaraka nidoboka eny Tsiafa. Ankoatra ireo dia mbola misy olo 10 no tadiavin'ny zandary momba ity raharaha ity hatrany. Fanampanazavana tateriny Jessica Miray. Raha tsy ahivina ny zavan-tranga ny aliny faefatra ny volana Martsa ifony fahadimy teo, dia trano iray ao Volotara Andoharany fotsiny no tafian'ny jiolahy mirongo basy tokony ho tamin'ny 12 alina. Nampandrehavy hatrany ny zandary ny tompo-trano ka antsasakadiny taoriany antso dia tonga ny zandary. Nitsoaka avy hatrany araka izany ireo jiolahy ka potraka tamin'izany ny basy PM Uzi iray. Nanaradiavy hatrany ny zandary ka tratra taorian'izay ny jiolahy 3 sy ilay polisy iray. Ity farany izay nolazainy ny lehibeny fa avy niasa noho izao voasambotra ny zandary izao, satria dia nandeha tongotra andehody izy no nifanena tamin'ny mpanaradiany zandary, nefa nosamborin'ny zandary ihany, araka ny fanazavany ity lehibeny ity hatrany. Nanamarina ary nilaza mihitsy ity lehibeny polisy voasambotra ity fa misy ny pointage ny alany tao am-piasana ka tsy mitombona mihitsy ny filazana fa nanao ny fanafiany ilay polisy. Taorian'ny fanadihadiana natao ilay polisy anefa dia fantatra izao fa nahiditra amponja vonjimaika izy ny alatsinainy teo sy ireo olona 3 voasambotra niaraka taminy. Fantatra ihany koa fa olona 10 hafa no mbola karohiny zandary amin'izao mahakasika ity trangana fanafiana teny Andoharany fotsy ity hatrany. Mbola andrasana araka izany ny fotoam-pitsarana mahakasika ity raharaha ity. Fa anisan'ny tena mampirongatra ny ireny asa ratsy sy ny asan-jiolahy ireny ny fiparitahan'ireo fitaovam-piadiana isan-tsokajiny eny amin'ny fiarahamonina eny. Anisan'ny mbola tsy voafehy araka izany ny fiparitahan'ny fitaovam-piadiana. Raha tamin'ny alatsinainy lasa teo dia nisy ny fitaovam-piadiana mahery vaika tagnatina kitapo iray izay tratra ny polisy-pirenena teny amin'ny tetezan'ny Bekiraro. Fanadihadiana tateriny Jessica Miray. Miparitaka an-tanteraka ny fitaovam-piadiana mahery vaika amin'izao fotoana izao, izay mbola tsy voafeny mpitandro ny filaminana hatramin'izao ihany koa, any ka manjaka izay tsy izy ny tsy fandriam-pahalemana. Karazana bamba mandatsa-dranomaso miisa 9 sy bala hafa karazany miisa 7 no tratehaky ny polisy tao amin'ny kitapo iray no babena tovolahy iray teny amin'ny tetezan'ny Bekiraro ny alatsinainy maraina teo tokony ho tamin'ny 9 maraina. Araka ny fanazavana azo avy amin'ny mpitandro ny filaminana trany dia tovolahy mampiay ihany no nifanena tamin'ireo polisy mpanao fisafona ao anatin'ilay paikady antsoina hoe polisy Itamaso ny alatsinainy maraina teo. Raha vao natazana fotsiny ireo andiana mpitandro ny filaminana ireo ilay tovolahy izay mibaby ilay kitapo dia nitsoaka avy hatrany. Mailo tamin'izany fiatsiny izany ireo mpanao fisafona ka nanenjika avy hatrany ihany koa. Tamin'izay no nanariana ilay tovolahy ilay kitapo nobabeny teny an-dalana. Araka ny fampitam-baovao avy amin'ny polisy-pirenena trano moa dia tsy tratra ilay tovolahy nibaby ilay kitapo ka tafatsoaka tany anaty elakela-trano. Niverina nanka ilay kitapo kosa ny polisy ka taorian'ny fisavana no nahitana ireo fitaovam-piadiana mahery vaika ireo. Avy aiza araka izany ireo fitaovam-piadiana mahery vaika ireo ary saika ao atao inona ihany koa. Efa nalefeny amin'ny polisy siantifika avy hatrany moa ireo fitaovan'ireo, ahalalana marina ny karazany sy ny haviany raha ny vaovao avy amin'ny polisy hatrany. Vaovao makasika ny resaka tontolo iainana kosa dia tandomondoza ny sehatry ny jony sy ny biby any anaty rano any Sambava amin'izao fotoana izao. Fantatra manko fa zary fahazaran'ny mponina any an-toerana ny mangala ny fonenany ireny biby ireny ka manao izany ho asa fitadiavam-bola mihitsy. Ankoatra izay dia tsy mbola nisy aloha hatreto ny fandraisana andraikitra izay nataony tompon'andraikitra izay voakasika izany any an-toerana. Vaovao tateriny Germaine Menjanahary sy Erzora Joanarvony. Lasibatra tanteraka ny barrière de Correille ao Sambava amin'izao fotoana izao. Raha ny fantatra dia ataon'ny mponina ho akora fampiasa sy fanamboarana lavapiringa ny vatoara izay avy amin'izy io ary amidy amin'ny vidiny lafo tokoa. Ireto akora ireto izay fantatra fa isan'ny fototra iveloman'ireo biby any anaty rano ary anisan'ny miaro ny trozona tsy ho fefika ary ny tena olana dia toeram-ponena ny karazana hazandrano sy zava-maniry an-dranomasina anarivony. Raha ny angom-baovao izay natao
dia tsy misy ny fandraisana andraikitra mahakasika ity tranga ity ao an-toerany fa samy tazapotsiny avokoa ireo tompon'andraikitra izay voakasika. Raha toa nefa kapotika ny resif corallien dia ho maro ny zava-mananaina sy ny zava-maniry an-dranomasina mety anjavona sy ho lany tamingana ary ena miandalana ihany koa ny vokatra an-dranomasina rehefa potika ny vatoara ka dia ho very asa manaraka an'izany ihany koa ireo mpanjony madinika. Tandindomindoza tanteraka arak'izany na ny biby izay miaina amin'ireo akora ireo na ny mpisehatra sy ny mpivelona amin'ny fanjonona ao amin'ny faritra raha toka tsy misy ny fandraisana fepetra faran'izay aingana izay ataony tompon'andraikitra ny amin'ny tokony anakanana ny mponina sy ny mpivarotra ireo akora ireo ao an-toerana. Efa misy ihany ireo olona izay mampafantatra izao tranga izao saingy samy tsy misy taitra ireo tompon'andraikitra raha araka ny fanazavana koa dia andrasana ny toy ny ity vaovao ity. Eo amin'ny lafiny fanabeazana sy ny famoronana kosa indray tovovavy araiky 13 taona no mahavita mamorona asa tanana avy amin'ny alalan'ireny fako ireny ka ahavitana fitaovana mbola azo ampiasaina tsara. Raha ny nambaran'ity tovovavy ity moa dia tsy nieritreritra ny hitady vola amin'ny alalan'izany asa tanana izany, ny tenany saingy ataony ho fampianarana sy fanentanana ny hafa izany ho fiarovana ny tontolo iainana. Ankoatr'izay anefa dia fantatra ihany koa etsy ankilany fa ahafahana mamorona asa ho an'ny hafa ny fahaizana mamorona tahaka izao. Edena Eliano nagnano ny fanadiadiana niaraka tamin'ny Mathieu Princy. Tavoahangy plastika, kapila mangirana efa tsy miasa intsony, baoritra, gazety efa lany daty, potipotika taratasy, izany hoe fako hoy ny fiantso azy. Ireo amin'ny ankabeny no akora fototra ampiasainy ity tovovavy ity anamboarana ireto asa tanana ireto. Miravavy izy ireo no mifandrimbona, mikirakira ireto fitaovana ireto ary matetika haingon-trano no mibahan-toerana. Akora ampiasainay matetika baoritra ny tena ataonay na rouleau-na baoritra na baoritra carton tsotra fotsiny dia gazety dia se rehetrarehetra afaka ampiasaina na plastika na hazo kely avy nihinana eskimo zavatra ohatran'izany. Fomba nanangonany anazy aloha misy aloha ny hoe zavatra ao an-trano ohatra hoe avy misotro jus na ohatran'izany dia angonina le izy tazomina ao an-trano fa tsy aririna. Dia misy koa ohatran'ny le cône le rouleau-na taratasy reny zao angatahany eny amin'ilay mpivarotra eny aloha zao hatreto dia omeny zareo fotsiny moa le izy satria aririny fotsiny reny avy eo fa tsy hoe ampiasaina anaovana zavatra hafa. Nanamboarana an'ity anankiray ity zao CD simba efa tsy mety tsony dia lohana tavoahangy dia nitapahana fotsiny le izy dia napetaka dia ny eto ambony reto indray voninkazo vita amina gazety. Tsy mieritreritra ny hivarotra fa ampianatra ireo tsy mahay ary ho fandraisana anjara amin'ny fiarovana ny tontolo iainana no tanjony ao anatin'izao famoronana izao. Miroborobo ary rehefa manomboka hitantaratra tsikelikely amin'izao ny famoronana ny tanora malagasy ny tetikasa mbola vitsy-panao toy ity fanodinana fako ho lasa fitaovana azo ampiasaina ity. Etsy ankilany ihany koa ny fahitana ireo fako mivangongo etsieroa ka isany nanosika ireto mpianatra ireto anatanteraka ny tetikasa ary nandranty ireo asa tanana azo avy amin'ny fanodinana fako ireo. Teto amin'ny Talarariasina Analakely no nampahafantariny ireto mpianatra ao anatin'ny taona faharoa eo anivon'ny Université tsy miankina iray ireto ny tetikasany androany izay tafiditra ihany koa ao anatin'ny fandaharam-pianarany.
Fa eo amin'ny vaovao mahakasika ny resaka toetrandro dia fantatra fa ambony ny tany mety fiforonan'ny rivodoza any amin'ny ilany andrefany Madagasikara iny vokatry ny fisian'ny ilay rivodoza iday ao amin'ny lakandrany Mozambika moa no antony izany raha nambarany teknisianina ao amin'ny sampana mpamatatra ny toetry ny andro tamin'ity andro ny any ity mariana fa iovaova ny rotsakorana amin'ity herinandro ity ndraikindraiky izany ho maro ndraiky kosa ho kely ny mahalegny ilatsaka any amin'ny faritra avaratra andrefany Madagasikara iny fanadihadiagna nataony nory fitiavagna sy erzora Jonarivony zato ary tafakatra hatrany amin'ny 200 milimetatra ny rotsakorana amin'ny herinandro ity eto Madagasikara vokatry ny fivoaran'ilay rivodoza iday raha ny voalaza ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny androany midika izany fa ho antonony ary betsaka ihany koa ny rotsakorana any amin'ny faritra avaratra Tsinanana andrefany Madagasikara iny no tena ahitana izany tsy amin'ny herinandro ity ihany moa no iovaova ny rotsakorana fa hatramin'ny fiandohan'ny herinandro manaraka araka ny nambarany meteo hatrany amin'izay fotoana izay mbola iovaova ny rotsakorana zato hatramin'ny 100 milimetatra indrindra any amin'ny ilany avaratra Tsinanana iny etsy-ankilany vokatry ny fisian'ilay rivodoza iday voalaza teo amin'ny lakan-dranony Mozambika no mahatonga ny fiovavan'ny rotsakorana eto amintsika izay misy fotoana betsaka misy fotoana kely tsara ny manamarika fa misy ny fivoaran'ilay rivodoza amin'ny herinandro ity hatrany mitoetra ho ambony mantsy ny tany mety iforoanany rivodoza indrindra ao amin'ny ilany andrefana iny manoloana izany tokony ho mailo ny mpiandrika an-dranomasina fa hitsoka any amin'ny tapany avaratra Madagasikara ny talio etomboery ny ranomasina ao anatin'izany manomboka ranom-pitso dia iny vaovao mahakasika ny resaka toetrandro iny koa tomboko lahy sy tomboko vavy no nandesitsika namarana ny vaovao tamin'izao matonaly izao isaorana anao nanaraka izany hatramin'ny farany angasitrahina ihany koa ny mpagnano gazety jiaby sy ny teknisiana tambadimadika tao anampita ny sary sy ny feo tany antokatranotsika kiraikiraiky tany mametraka ny veloma mandrapitafa ao amintsika jiaby indray ny tenako veloma tompoko